Toko las topoko vava manatra ny araba ary amin'ny takarivan'ny zoma mahafinaritra ity ankafaliana no iarahana aminao ary dia anasananao ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Maty TV maromaro ny vaovao entina amintsika isan'izany ohatra ny makasika ity toetrandro to manano sarotra be iny ihany ity nanomboka tamin'ity androandroany ity ankoatra izay ny zava-misy ara-politika ny amin'ny anteny meram-pirenena ny amin'ny anteny meran-dolona ihany koa samy nazahoana akon'izy ireny ny makasika ny rarafakana-keriny ny Arnaud Tany Tomasina izay navoasangiditra mpanao gazety nazahoana akom-baovao ihany koa ka dia hotaterina amintsika ny makasika ny toetrandro ary ny hoentsika amin'ny santatra ny fampahalalam-baovao amin'izao takariva izao. Ratsy ny andro teto an-drenivohitra sy ny manodidina nanomboka ny maraina teo nrotsaka ny orana nanomboka tany amin'ny rora maraina tany hoany tsy ny teto an-drenivohitra ihany nefa fa na ny tany vakina karatra ny Ambositra ny Ambohimasoa Ambatolampy na ihany koa izany tany amin'iny ilany Antsinanany Nosy iny dia saika nahitana herika matevina avokoa tsy misy kosa nefa ny fiforonana andro ratsy mandraka ankehitriny. Maloka maraina ny andro teto an-drenivohitra sy ny manodidina io maraina io. Erikerika madinidinika amin'ny tsitapitapy no nandrakotra ny lanitra. Tsy ny teto an-drenivohitra sy ny manodidina ihany fa hatrany amin'ny faritra vakina karatra, Ambositra, Ambatolampy, Ambohimasoa, Fandriana ary ny ilana Antsinanany Nosy. Orana tokony hilatsaka omaly alakamisy izany raha ny fanazavana nentina avy eo amin'ny sampana mampahafantatra ny toetrandro Rivo Randrianarson fa noho ny tsikony rivotra tsy takamaso izay niadana no nahatonga izay fahataran'ny orana izany. Raha pitsy kosa dia omaina ny tapany maraina fa ny hariva no hisy oram-baratra, toraka izany kosa ny alahady. Saika nahazo rotsakorana ny faritra manerana ny Nosy. Isan'ny nahazo rotsakorana betsaka omaly ny faritra Atsimo andrefana tao Betioky ary tombana nahazo orana kosa ny faritra Androy sy ny any Nosy raha ampitso. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka isika amin'izao fotoana izao ary mbola misy 2 volana eo iainana ao anatin'ny volinandro fahavaratra izay. Tsy misy kosa nefa ny rivo-doza miforona ary tsy atahorana hisy izany ao anatin'ny 10 andro manaraka.